Efa miomana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana eto amin'ny firenena ny antoko HVM raha nitsikaritra nandritra ny feonam-be-paritra ny antoko tao vakana karatra tao na mafrahateo moa ny filoha nasionaly zany antoko zany Andriamatoa Rivo Rakotovao fa manana paikady izy ireo entina hiatrehana ny fifidianana ary manantena ihany koa ny fandresena ao anatin'izany. Ny fanajana ny lalàna sy ny fifandresen-dahatra ireo no lalana mankany amin'ny fandresena amin'ny taona 2024 io nambarana Andriamatoa Rivo Rakotovao filoha nasionaly ny antoko HVM androany raha nanokatra ny fionaparitry ny antoko tao vakina karatra ny tenany fionana izay nitanterana tao amin'ny tranompokon'olona Antsirabe. Ny fametrahana ny paikady ho amin'ny fifidianana ho avy ny fametrahana ihany koa ireo rafitra araka ny voalaza tamin'ny fionam-be tany Majanga farany teo no anisan'ny vohitra tamin'ity androandroany ity ka nametrahany ireo mpandritra-paritra rola sy ny ministra Piady ny profesora Lalatiny Andriamanarivo manana ny lanjany ivakina karatra ary eo amin'ny lafiny famaroany mpifidy no resahana. Tokoa ny atao ary anatin'ny asa tsy maintsy atao nasionalina mijery ny ratsamagnaky an'itoy izao satria hiditra amin'ny fifidianana tsika tsy hanafenana zany dia mijery amin'ny fanatanterahana an'ireo ireo tovivitra sy ny fametrahana an'ireo rafitra eto Madagasikara misy zany vakina karatra izay manana lanja tokoa ohatran'ny rehetrarehetra dia raha leloatra raha fanakalo hevitra ary androany ihany koa zany no safidianana mihitsy anolorana an'ireo coordinateur régional raha kolotsina ny eto amin'ny malabe zao sy ny coach moa fa fantatry professeur Lalatiny dia nandrotana zay sy nandefasana any koa zany reo afatra ataoko hoe ny atevitra politika izay misy amin'ny fotoana izao zay ny fioranana politika dia raha leloatra raha tonga aty ny soutena nasionalina mifampinatevitra. Vonina tanteraka ny HVM vakina karatra hiatrika izany fifidianana ho avy izany hoy ny mpiany antoko aty amin'ny aty faritra ity mazava ny paikady ankehitriny amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana ho avy izay hoy ny nambarany. Rehefa fahitanareo azy ireny dia vonina tokoa ny HVM eto vakina karatra satria eto amin'ny farivakina karatra moa zany dia misy distrika fito misy commune sy folo teo dia ireo commune sy folo efa olona torosolotena teo daholo ampiseho izay fahavonona zay ampiseho fahavonona hiatrika izany fifidianana izany ary nohona filoheran-jaona lampianana ny tena zava-dehibe koa tamin'ity ataontsika hoe ny assiste tena fionabe ny antoko HVM teto vakina karatra ity dia izao hoe ametrahana ny paikady rehetrarehetra anarahana ny toromarika azo avy amin'ny hitanareo tsara le assise régional zay national zay natotany Majanga farany teo mety ny filoha national teo koa izy ao ny paikady rehetrarehetra dia raisin'ireo ataontsika hoe ratsa magaiky ny aty anivon'ny faritra sy ny distrika sy ny commune le paikady reny hoe nandritry ny fandraisam-pitenenan'ireo apikatroka dia anisan'ny navohitran'izy ireo ny tsy fampiny serasera eo amin'ny asa vitan'ny fitondram-panjakana ankehitriny mila ezaka avy amin'ny tsiraray indrindra fa amin'ny pikatroka hoy ny nambaran'ny filoha ny antoko ny fampahafantarana ny ezaka vita.